Nidina nijery akaiky ny fizotran'ireo asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa lehibe tafiditra indrindra ao anatin'ny fametrahana ny tetikasa tana androany minisitra eo anivon'ny fiadidiana repoblika misahana ny tetikasan'ny filoha ny fanajariana tany ary ny fampitaovana ramanatso benjamina mitatitra izay vaovao indrindra ny namana lova ramanatso. Zava-dehibe ny fametrahana fotodrafitrasa manara-penitra mba ahafahan'ny vahoaka misitraka izany tena atao hoe fampandrosoana zany. Io ny nambarany minisitra eo amin'ny fiadidian'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoha ny fanajariana tany ary ny fampitaovana andriamatoa ramanatso Marcel Benjamina raha Nidina nijery akaiky ny fizotrany fanamboarana karazana fotodrafitrasa lehibe ny minisitra. Fotodrafitrasa izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fametrahana ny tetikasa tana. Ny santatra izany fiadidiana izany ny fijerena ny fizotry ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina ao Ivato. Fomba fiasa vaovao ici ny resaka antsoina hoe PPP na partenariat public privé ary ny Ivato ity moa ditantsika tsara fa miaraka amin'ny ravinala airport manao an'ilay izy izay tsenan'ny filany eto Madagasikara raha resaka fotodrafitrasa goavana ohatran'izao ny resahana hoezahana eo anivon'ny M2PATE sy ny gouvernement ny mba ahafahana zany manamora ny ahafahana mahazo mpiara-miasa investisseur privé investisseur direct ohatran'izao ampiakatra ny tany zay le investissement direct étranger zay ho an'ny Madagasikara. Nidina nijery fizotran'ny asa fanamboarana ny toeram-piatsonana ny coopérative pitaterina M2PATE ihany koa andriamatoa ramanatso Marcel Benjamina. Efa vita hatramin'ny 700 ity toeram-piatsonana ho an'ny coopérative pitaterina M2PATE ary eritreretina ho vita amin'ny faran'ny taona 17 Ny farina teny amin'ny toeram-piatsonana ny coopérative pitaterina eny Ambomanambola-Mbomanga kely kosa ny fidinina nataon'ny M2PATE. 100 ny asa aloha hatreto no vita noho ny saka nateraky ny fanapohana vato izay mirefy 4 metatra toratelo sy ny fahazondalina mifandraika amin'izany mba tsy hisy fiantraikany amin'ny manodidina. Efa voavaly avokoa nefa ny fipetraram-panjakana ilaina ka eritreretina ho vita amin'ny volana febroary 2024 ity fotodrafitrasa ity.